misy filoham-pirenena teo aloha nandeha nitety an'ireo filoham-pirenena ireo dia nilaza hoe tsy tokony atao Madagasikara io sommet io, tsy tokony filohan Rajoelina io tsy mendrika no filohan'ny SADC io ny filoha io. Zany nitety mihitsy ry zareo nandeha tena nandeha nitety ary rehefa vita moa fitsidihana dia miantso anà le filoham-pirenena hoe monsieur le président fa inona ny zavatra mitranga ao Madagasikara, fa maninona ny misy ancien président makaty aminay milaza hoe tsy tokony atao io sommet io. Dia ry zareo niteny misy hoe non, ny président Rajoelina efa mividiny ny président rehetra atao amin'ny SADC, izy ny président ny SADC. Ary misy olana any aminareo mifanatonianareo dia mifampiresa fa aza hoentina aty aminay ny olanareo fa régleo any aminareo le olana. Zany ny zavatra misy fa tsy hitako moa zay ho tenenina satria za tsy hanaratsy an'ireny olona reny, tsy hanezika an'ireny olona reny fa ny zavatra nataoko fotsiny dia ny hoe tongavinareo any Madagasikara dia asehoana ianareo hoe ohatrany ahoana ny malagasy, ohatrany ahoana ny fahaizana ny mikarakara, ohatrany ahoana ny fahaizanay mandray Ara-tokafana nomeny ny filohan'ny Repoblika Rajoelina anay izahay Rakotogasoava Andrianiri mambahoaka prisonnière, secrétaire général du ministère intéressé sur toute scène, dia maneja anao Aratovo-Draona Erinirina Augustin. Toy izay nampahany siontsioka sy ny orakoraka mitoriny tsy fahafalian'ireo mpijery nandritra ny fanolorany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no tarihiny ny sekretera generaliny ny solotena ny fidindram-panjakana ny maro-boninahitry ny kanto commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture. Raha iverenana ny zavanitranga teny atoerana nafana ny lanonana nandritra ny fampisehoana ny arahana tamin'ny tarika Tovozay teny amin'ny lapan'ny kolotsaina. Vory lanina ireo mpakafy ary niarany anoko ireo hira rehetra nampalaza ny tarika. Ity hetsika ity izay nentina nankalaza ny 20 taona ny tarika Tovozay ka inkafaliana ny rehetra nandritra ny lanonana. Tamoka teo taorin'izay niakatra nitsehatra ny sekretera generalin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny solotena ny fitondram-panjakana anome ny maro-boninahitry ny kanto an'ny tarika Tovozay. Niara-ny oraka ny mpijery tao amin'ny lapan'ny kolotsaina naneho ny tsy fankasitrana ny fitondram-panjakana. Ny amafy ny siontsioka sy ny orakoraka nandritra ny lahateny ny sekretera generaly ho fanolorana ny maro-boninahitry ny kanto. Amin'ny anaran'ny Repoblikan'i Madagasikara ho fampiarana ny mpanjakana larana 20 soarivo aotra 20 tamin'ny 20 janoary 2024 araky ny fahefana nomeny ny filohan'ny Repoblika Rajoelina anay izahay Rakotogasoava Andrianiri mambahoaka prisonnière, secrétaire général du ministère intéressé sur toute kolotsaina, dia maneja anao Aratovo-Draona Erinirina Augustin eo amin'ny laharan'ny commandeur de l'ordre des arts, des lettres et de la culture. Dia ampitiavana be tokoa saotra ny Grace Event ny karakara, saotra ny fitondram-panjakana azafady indrindra, dia saotra ny trangy izay maneho miariary fa leo tsy faly intsony amin'ity fitondrana mampanitra firenena ity ny vahoaka. Ity fampisehoana androany ity izay nanasongadina ny tarika Tovozay, ireo hira nampalaza azy sy ny kanto nozarainy tamin'ny mpankafy. efa impita tsy mbola fahy fantatro findray androany oliverine tamkany. En réalité, le président malgache n'a pas une grande connaissance, il n'a pas un grand CV, donc il n'a pas une grande vision dans la gestion d'un État. Il fait honte à toute l'Afrique. Il fait honte à toute l'Afrique.
Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. C'est ça le problème. Et le côté showman vient aussi de sa personnalité. Il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Et c'est ce qu'il a vendu. Donc une expérience qu'il a su mettre à profit. Exactement. Lors de cette campagne Heureusement pour lui que ça a été bénéfique. Mais simplement, moi j'ai peur que Madagascar ne soit pas encore sorti de l'auberge, parce que la situation telle que ça se présente avec le programme d'Andry Rajoelina, il faudrait d'abord commencer par dire où est-ce qu'on va trouver l'argent. Je pense que le programme est mal ficelé. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Soir, à la une de l'actualité. Il y a quelques mois, Madagascar avait suscité de l'espoir chez les Africains et dans le monde en annonçant avoir trouvé le remède contre le coronavirus à base d'artémisia. Est-ce que ça a été une erreur pour le président de ce pays, Andry Rajoelina, de tout de suite affirmer à la face du monde que ce pays avait trouvé un remède efficace? Est-ce que ça n'a pas été une maladresse de la part de ce président? Oui, Madagascar a fait vraiment une erreur. En réalité, le président malgache n'a pas une grande connaissance dans le domaine, mais il s'est laissé emporter. C'est un président, on sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Donc, il n'a pas une grande vision dans la gestion de pandémie ou bien dans la gestion d'un État. Donc, il s'est laissé emporter. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'échec. Il fait honte à toute l'Afrique. Tout ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce du président africain de Madagascar, c'est cette façon africaine de faire les choses. Et il ne faudrait pas qu'on prête le flanc et que les gens se moquent de nous en Afrique. Il faut éviter les effets d'annonce, il faut éviter le show médiatique. Il fait honte à toute l'Afrique. Ny fanakalozana mahakasika ny professeur malagasy moa nanana ny maha izy azy tamin'izany fotoana izany ary mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay ary zay moa no tenenina hoe anaovana an'izay échange na formation zay professeur malagasy moa nanana ny maha izy azy tamin'izany fotoana izany ary mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay. Raha momba an'ilay boina ny resahanareo efa nilaza aho avy any Afrika Atsimo fa hoe eny ambony roplanina dia mahatsiaro firy ny roplanantsika taloha, firy ny floatsika ary firy amin'izao fotoana izao. Tamin'izany any efa nalaza fa tsy vitan'olona anankiray napiditra sy nanao falsification sy nanova ny taratasy n'iny fa nisy paikonidina iny matoa vita nizy tena zany ary n'inona no resahana tsy moramora mampatalo ny roplanina 10 be zao le Boeing 777 zay ny anarany zay natao dia nampidirana azy any ary ny zava-doza dia zao ny crédibilité na ny masitsika na ny endriky Madagasikara eo anivon'izao tontolo izao tena afa-baraka tsy voavidy voly zany. Tsy tsy niantso sy ny lasa fa iny dizatra ataonareo Madagasikara. Efa fantatro fa firenena izay atao ankivy na sazina na bedy na zavatra tena mamofady reny. Tsy tafiditra reny raha tsisy baiky faratapany. Tsy tafiditra. Satria ny président conseil d'administration ny Hermad taloha dia zany nanendry azy tao dia nanontaniako tao ny fombafomba rehetra momba ny ACM sy momba ny ministre zay mitantana satria nisy ministre koa tao taloha dia samy nilaza daholo fa tsy vitan'olon-dreny mampiditra an'ireny eto. Ilay olona anankiray ministre ange manaraka an'ilay baiky fotsiny mbo namaly ary izy fa tsy nanao an'io fa zay fotsiny resako anao ny afa-barakitsika menatra tena menatra mihitsy hoe zao ny zavatra tao nafantatra ny daholo roplanina be ny manidina ty amin'ny tsy fantatry ny elo tafiditra daholo io fa fomba fanadiovana fotsiny zany fa tsisy an'izany ary misy miresaka ary any hoe manao resaka
fisikisika indray na manao dilany ambadibadika any matoa amin'ny teny izany zao mahafantatra tsara zavatra misy ao